Ny ampakarina. Ny ampakarina izany no lohahevitra iarahantsika amin'dinika manasa anao indray hiaraka amiko amin'ity androany ity. Mpifaliana mandrakariva no fampikahitana hiaonantsika indray amin'ny alalan'ity fandarana ity, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompontsika sy mpamonjy antsika. Izy tokoa mantsy no natanteraka izao fotoana izao, ka dia faly isika mianakavy tafahoana soamantsara noho izay fitantana ny tompo izay, ny fiadanana ane anjaka ao aminao sy ny ankohonanao. Andeha ry iaraka hivavaka isika. Ray malala any an-danitro, indreza ny hafalinay fa nomenao tombotsoa hiaraka andinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra tamin'ny lasa, matoky izahay fa mbola hombanay ianao amin'ny ho avy. Ankehitriny ary dia mangataka famelan-keloka, mangataka famondram-po, mangataka fanadiovana raha hiaraka andinika ny teninao izahay. Dia ny fanena masina no irotsaka temponay izy ny mandray ny teninao. Tinonina sangatana mivavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina no anomboantsika indray izao fiarahana izao. Jaonina voalohany toko 7 ka ny andininy 2 manao hoe ry malala. Ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay toetsika ratra izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Izay le andininy natao ho tadidiana. Ny ampakarina. Rehefa natao sesitany tany amin'ny Patmony i apôstôly Jaona le mpianatry Jesosy, dia nomena fahitanany amin'izay tranga rehefa tafaray amin'Andriamanitra indray mandritra ny mandrakizay isika. Nampahitana any Jaona izany toe-javatra izany. Zao no anisan'ny ny fahitana anankiray nomena any Jaona amin'ny Apokalipsy toko 2:20. Manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:20 vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely 7 izay nanana lovia 7, dia ireo nitondra ny loza 7 farany ka anao tamiko hoe, avia aty dia asehoko anao ny ampakarina vadin'ny zanak'ondry. Ary nitondrahy tamin'ny fanaovana tendrombohitra sady lehibe no avo izy ka anao ahy naneo ahy ny tanàna masina dia Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy, ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi, mangano hoany toy ny vato kristaly. Nampahitana ny apôstôly Jaona izany toerana mahafinaritra izany, tsara tarehy, ny ampakarina. Iza moa ty le ampakarina ity? Zao no voalaza amin'ny Apokalipsy toko 7:10 ka ny andininy 7. Apokalipsy toko 7:10 ka ny andininy 7 dia hoy izy hoe, aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka mivoninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Iza lay ampakarina, iza lay vadiny zanak'ondry? Isika io. Tsara tarehy lay ampakarina. Amin'ny andro fampakarana azy dia samy ahita, samy maniry azy, ahita azy ny rehetra. Tsara tarehy. Ialantsika malala zany fa ny fampakaram-bady dia kion-dalana makany amin'ny fiainana vaovao iarahan'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Zany hoe eo zany no fifandraisana, eo fanombohana fiainana vaovao zany, ary zany koa ny tranga eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany. Zao tokoa mantsy no nambaran'i Jesosy amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona toko 4:20. Zao no voalazan'i Jaona toko 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7 manao hoe, aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa.
mbola tsy vita itoerana io, mbola manomana izany Jesosy. Toerana tsara tale izay matalanjona ka tsy hay soritsoritana. Tsy ampy ny teny ilazana zay mombamomba n'izany amin'ny fitenin'olombelona. Tsy misy saina voapetraka hatakatra ny tena voninahitry ny paradisan'Andriamanitra na izany aza nefa. Dia naseho tamin'ny Jaona ilay toetra n'ilay toerana omaniny Jesosy atsika. Manomana toerana ho antsika Jesosy. Nandray dia misy fahadisoan-kevitra mitsanga amin'izao fotoana izao hoe rehefa maty ny olona anankiray dia efa vita zay le toerana dia efa metinany izy. Mbola fotoana zany zao mbola iandrasantsika izay toedrasantsika ozy hoe ary raha andeha dia ho avy ny ray. Mbola tsy tonga Jesosy miandry azy isika mianakavy amin'izao fotoana izao. Tsy ho ela zay toe-javatra izay. Fa ny anjarantsika dia zao manatanteraka ny tenin'ny Paoly amin'ny Kolosiana 4 ka ny 9 manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Manomana faritra zany fotoana manokana zany Andriamanitra. Manomana antsika izy hiatrika izany fotoana fampakaram-bady ny zanak'ondro izany. Isika no andray anjara, isika no anaty izany toe-javatra izany, hiaraka isika amin'izay fotoana izay hiditra amin'ilay tanàna izay nomaniny Jesosy hitondrana antsika amin'ny fiaviany fanondrony. Ry mpiara amin'dinika namana, tiako faniriko lalina dia mba eo izaho sy anao ao anatin'izany ampakarina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondro izany, ho any amin'ilay toerana kanto, any amin'ilay toerana zay tsara tarehy, feno voninahitr'Andriamanitra izany, toerana zay feno famira-piratany fanatrehan'Andriamanitra. Mombanao any Andriamanitra ka samba anirany zany isika rehetra, samba hieritreritra isaintsaina zany satria ny tanàna masina Jerosalema vaovao no mifanjaka an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary izao sy anao ilay ampakarina ilay vadiny zanak'ondro. Alaivo sary an-tsaina dia ny ankehitriny izany fotoana mahafinaritra izany ka hahatonga antsika hiomana, hahatonga antsika hitombo mandrakariva amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Hitahy ianao an'izy amin'ity tontolo andro ity hivavaka isika. Andriamanitra ray io, misaotra anao izahay noho ny amin'ny izany teny mampientanentana, manentana anay, maneho ny hatsarany ilay toerana kanto izay omaninao ho anay izany. Ny fanirinay dia aoka ho amponay ho saintsainay isan'andro izay izany toerana kanto izany ka isaina ny zavatra any ambony izay. Tonoana ny vavaka, minara Jesosy. Amen.